akory aby nanomboka tiany taona de miverina amin'izay zany ny zavatra rehetrarehetra de efa miverina eto koa zao ny resaka vidéo izay nankahina kely fotsiny teo nandeha nanao piscine sisa hitanareo amin'ny oriko somary mbola ohatra mainy masoandro kely aloha ny anomboantsika azadino miditra ho abonné de azadino koa manindra an'le cloche kely iny fa afinaritra be ty zavatra resahantsika ty eo ary vonina malo moa zany izay investiture ny Joe Biden izay filoham-pirenena amerikanina vaovao nialy Trump sy ny olana rehetrarehetra moa zany araka ny filazana amerikanina azy de nananeritreeritra hoe ny resaka ny président américain anankiray izay hitako hoe mahafinaritra anahy nareo koa ve malahelo olona tsy fantatrareo nefa maty tamin'ny tany taloha tany ohatra ohatr'izany zao raha ohatra hoe mba nanahoana Madagasikara raha ohatra hoe misy any colonel Ratsimandrava izay maty tamin'izany hoe mba ny tsara kokoa no izao ve ny fiainana na koa hoe nanahoana rehefa ohatra tany Amerika zany ohatra hoe tsy maty ohatra ny président sasatsasany izay nisy namona de mety mba tonga taty amintsika koa ve ohatra ny rivotra zareo tany raha tsy maty zareo de mba nety nandroso koa tsika tsy fantatra izay natao hoe effet papillon moa zany izay tsy alalantsika azy fa amin'ny film misy an'izay foana de amin'ny tena izy koa moa zany resaka président izay anisan'ny tena mahafinaritra anatsika ary ho resahako anareo daholo izay mombamomba anazy rehetra izay spéculation ny tena marina sy ny zavatra rehetra nitranga tamin'izany fotoana izany izay président izay de ho teneniko anao zao ny anarany dia JFK na John F Kennedy John Fitzgerald Kennedy momba an'lery zany no resahantsika androany izay tantara rehetrarehetra manodididina anazy hatramin'ny nahafatesany sy izay tao aorianany nahafatesany de mangalasa iza tsara ary fa ho lafo ty de ao anatin'izany daholo ny zavatra manodidididina ny nahafatesan'le ria ny fiainany sy ny sisa sy ny sisa ialakosina aloha zany fa nidady zany de ohatr'izay mahazatra satria tsika zanatany frantsay zay mahazatra de teneniko amin'ny teny frantsay daholo aloha zay data rehetrarehetra zay ho teneniko eto satria manahirana be anahy le teny gasy tsy hoe tsy mahay teny gasy fa mba ohatrany hoe mba ohatr'izay zany mahazatra sura fa raha ohatra hoe mifampiresaka mpinamantsika de tsy maintsy teny frantsay foana fa tsy voatery hoe teny gasy be fa mahay teny gasy fa tsy hoe manambany teny gasy fa zay mahazatra de aza resina ratsy zay vonina John Fitzgerald Kennedy de teraka tamin'ny 29 mai 1917 tany Brooklyn tany Massachusetts le ria no teraka Brooklyn moa zany Massachusetts tao États-Unis zay mazava ho azy satria filoham-pirenena amerikanina le ria de tena tamin'izany fotoana zany de tena ohatrany hoe rockstar mihitsy tena rockstar zany JFK zany satria tao anatina fianakaviana mpanan-karena niteraka bogosy filoham-pirenena anisan'ny tanora indrindra tamin'izany fotoana izany le ry moa zany izay raisin'ny olona hoe playboy zay playboy moa zany mo malaza tamin'izany tamin'ny amin'ny malikila zao misy an'izany playboy le ria zay playboy président ozy izy zareo zany tamin'izany de arak'izay lazaiko zay moa zany hoe rockstar le ria satria atao anatina fianakaviana izay anisan'ny matanjaka atao États-Unis niteraka i JFK enina amby efapolo taona izy de fa président izay tena tanora ihany zany raha any Amerika satria ohatran'ny Joe Biden zao efa 70 taona mahery zay vao président izy moa zany zay efa fantatritsika hoe nisy namona tao anatin'ny fianakaviana teraky Joseph Patrick Kennedy ny dadany ary mamany Rose Fitzgerald io Rose Fitzgerald io zany zay zanaka mera amin'ny Boston tamin'izany ary nanambady any Joseph de zareo moa zany izay anisan'ny samy olona enjana zany zanaka mera sy taranaka olona efa mpanan-karena hatramin'izay de fanambady zareo i Rose Fitzgerald io de taranaka irlandais ny amerikana moa zany zay firenena mitambatambatra be ny originany de taranaka irlandais io mamany io de normal be satria ny irlandais katolika moa zany izy tamin'izany niteraka zareo niteraka anaky sivy de faharoa amin'izany JFK niteraka voalohany de i Joseph Junior izay nataony dadany tamin'ny anarany ihany de i John F Kennedy de Rosemary de Kathleen de Eunice Patricia Robert Jean Anne de Edward de ireo zany zareo sivy mianadahy zanaky zoro reo Ntada moa zany zay mpanotrana be any Franklin Delano Roosevelt zay président tamin'izany de lasa ambassadeur any États-Unis tany à Londres le ry
zany hoe any amin'ny Royaume-Uni rehefa nanohana any Delano Roosevelt, zany hoe mpanao politika zany ny tena voiziniry Kennedy, ny fianakaviana Kennedy zany. Nahay le ry tanam-pianarana fa nanana olana ara-pahasalamana koa nefa izy tao anatin'izany tamin'ny mbola kely zany, nianatra tao amina fianarana izay anisan'ny enjany le ry satria zanaka mpanambola, fa nisy problème teo amin'ny fahasalamana, nisy jaunisse le ry dia nijanona nianatra indray, dia avy eo indray le ry nakany Princeton indray dia nijanona indray fa tsy maintsy niditra hôpitaly satria nanana olana hoe mety ahiahinana izy leucémie tamin'izany fotoana izany. Dia avy eo moa izy rehefa tena lehibe dia tafita ihany le ry satria nianatra tao Harvard izy, économie, histoire, politika, zany nianaran'le ry tamin'izany. Nanao mémoire izy dia namoaka amin'ny boky ny mémoire izy izay nitohana ny dadany anao an'izany ho boky satria ny dadany misy an'ity rehefa manambola koa ny dada dia tafa foana tsy voatery kosa anoa. Dia natohana ny dadany izy zany ny mémoire ny ry tamin'izany nitondra ny lohateny hoe pourquoi l'Angleterre dormait, tamin'izy 3 taona eritrereto amin'izany. Firy taona ianao zao mety mbola vitan'izany fa ianao amin'ny 3 taona anao hoe anoratra boky na hoe raha efa lasa inona ny vitanao tamin'izany. Dia izay zany vitan'le ry tamin'izany nanoratra boky izy, ary dia mbola nitohana ny dadany koa izy nanoratra boky izay tao aoriana kely tao. Tamin'izany mémoire zany moa zany le ry nahazo mention. Efa tamin'ny 1941 indray le ry dia niaraka tamina Sipa, dia akory nefa fa Sipa manambady ity niarahan'le ry ity, izy io izay Sipa mpanao gazety danoise izay antsoina hoe Inga Arvad. Dia izy io moa zany nanambady an'izany hoe Paul Féroce zany, bediny dadany le ry tamin'izany hoe vehivavy efa manambady ve niarahany lafa ndany ala miala amin'io, miady tamin'io zany dadany dia ozy le ry hoe za tsy ala, dia niteny ndray koa ny FBI hoe tsy maintsy misaraka amin'io lafa sao dia isy zavatra resaka politika hiditra amin'io satria io rangahy io zany izay olona izay manam-pahefana tao Danemark tao dia nahahina fa mety isy problème raha ohatra hoe fantatr' io rangahy io ny fiarahany Kennedy sy Inga. Injana be le ry dia avy eo moa zany io Sipa koa izay le ry moa zany io Sipa ito izay tena manja satria misy tao a Danemark taloha, dia nalefa nitsoky le ry dia lasa nitsoky izy nakany a Caroline du Sud tany amin'izay JFK. Dia ozy le Sipa hoe ohatrany malelo ny JFK zany fa aiza ry le ry zay, dia nanaraka an'le ry tany a Caroline du Sud indray le vehivavy. Dia avy eo moa ny tantaran'zareo ohatra nitapitra ihany satria lasa le ry nandeha nanao miaramila tamin'ny taona io ihany tamin'ny 1941. Dia nakana miaramila le ry dia nandeha le ry dia za anao miaramila, za moa zany malasa tamin'izany satria rehefa bandy ianao dia ny antony anaovana miaramila dia ampisehoana ny olona hoe tena matanjaka. Dia zany koa moa zany fidirana anatin'ny politika ho an'ny izay te hanao politika le ry izay tena efa te hiditra tao anatin'izany fanaovana politika zany. Dia lasy le ry lasy le ry nandeha hanao miaramila koa fa ny olona rehetra fe manao miaramila daholo dia tany le ry dia tsy lany miaramila izy satria nanana olana tao amin'ny lamosiny tao izay efa nananany hatramin'ny mbola kely zany aretin'izany ny colonne vertébrale an'le ry zany ony ohatrany hoe misy problème dia tsy lany miaramila izy. Mbola resantsika kely ihany izay resaka fahasalamana izay ao aloha kely ao, tsy lany miaramila le ry dia indray ny dadany zany tonga avy any hoe za manambola, za deba ataony lalàna io zanaka io. Izy le ry tamin'le mpanao sélection ny mpiditra miaramila zany dia lany miaramila ihany le ry avy eo. Dia rehefa lany miaramila le ry dia nandeha niady tany ary nefa rehefa niady tany izy dia lasa hita hoe navoa na niady na nitarika tropy satria lasa lieutenant mihitsy le ry tamin'izany. Dia nahazo médaille le ry rehefa miverina avy tany satria nisy fotoana niataken'ny japonais zareo dia nipidika be tao anatina sambo dia navotan'le ry nisy namany zany izay efa naratra be le ry amin'io ny lamosina izay efa narary dia mbola narary any dia nitarika ny namany iny le ry tonga tany amin'ny toerana zone sécurisé zany erzala dia avotra n'le namany. Noho izay le ry dia nahazo an'izany hoe médaille izay anisan'ny tena important ho an'ny miaramila tamin'izany médaille an'ny Navy and Marine Corps Medal izay noho n'io antony fanavotana an'io akamany io nazahoany an'izay. Taty amin'ny taona 1953 tamin'ny 12 septembre dia nanambady le ry satria nahitany
Jacqueline Bouvier. I Jacqueline Bouvier moa zany zay taranaka teba koa de nanambady an'io lery. Io zany lay première dame malaza be tamin'izany fotoana. De nanambady an'i Jacqueline moa zany izy amin'ny teny anglais. Nanambady an'i Jacqueline lery tamin'izany mariage zany hony tonga de fety be satria tanam-piangonana 700 invités izay catholique zareo catholique JFK. De rehefa tany amin'ny réception am'izay 1000 mahery eritreretareo am'izany tamin'izany fotoana zany 1000 mahery ny invité. De avy eo moa rehefa nandeha fotoana de afa-jaza zany Jacqueline satria navita zazakely zareo ny 12 septembre 1955 de afaka le zaza. De tao anatin'izany koa teo am-piterahana indray de niteraka indray izy tamin'ny 23 août 1956 de maty teo am-piterahana indray le zaza. Tena nalahelo zany izy mivady tamin'izay nitranga tamin'izareo zay kanefa io zazakely io zany zay tianjareo atsoina hoe Arabella. De tsy azo zany Arabella satria maty teo am-piterahana. Nisaraka kely mihitsy ary zareo noho izay fahafatesan'izay zanak zareo zay de nefa miverina ihany satria lamma ihany zareo. De avy eo zareo nahazo sipa kely ihany avy eo izay atsoina hoe Caroline tamin'ny 1957 de avy eo nahazo zazalahy indray izay atsoina hoe John ny 1960. De ny tantaran'i John mbola resantsika ihany anarina any. De nisy zazalahy indray farany izay natsoina hoe Patrick izay teraka tsy tonga volana ny 7 août 1963 kanefa maty 2 andro tao aorianan'izay. Mampalahelo zany ny tantaran'ny JFK sy JK. John Kennedy moa zany zay efa niresantsika tamin'ny voalohan'izay hoe playboy rockstar. Zany rockstar zany tonga de manantona daholo ny sipa rehefa mahita an'izany rockstar zany tany Amerika moa zany fa ty amintsika tsy haiko na misy rockstar tamin'izany fotoana. De lery playboy satria nanana sipa be da be lery. Na efa niaraka tamin'ny Jacqueline ary lery efa nanambady an'i Jacqueline de mbola niaraka tamina sipa be da be. Mety efa henikeninao zao angamba ohatra maîtresse lery tamin'izany satria de nanana maîtresse foana lery teo amin'ny sisiny teo akaikin'ny Jackie. Reto avy ny maîtresse lery tamin'izany. Satria lery bande bogosy de nazaka sipa be da be ao anatin'izany zao ohatra izay tena malaza dia misy any Marilyn Monroe izay actrice nalaza tamin'izany fotoana tamin'ny 1962 tany zareo niaraka de akizany lery. Avy eo koa nisany Mary Pinchot Meyer izay vadin'ny Cord Meyer izay lehibe an'ny CIA tamin'izany fotoana. Eritrereto amin'izany vadina olona injano amin'ny CIA ny arahany lery. De io moa zany tsy fantatro hoe fantatro le rangavy sa nanahoana fa akizany lery io. De nisany Judith Campbell indray izay akizina parrain-na mafia koa nefa sady maîtresse lery no maîtresse na parrain-na mafia tao a Chicago zany. De avy eo nisany Marlène Dietrich ngamba ohatry ny actrice izy io. De Frank Sinatra moa zany. Frank Sinatra ilay pire gentleman. De Frank Sinatra koa maditra. Frank Sinatra moa zany avy eo tao anatin'izay izay akaikin'ny mafia Frank Sinatra tamin'izany tena nome sipa ho an'ny lery foana izay sipa aiza lesy raha JFK fly to the moon. Ty resy misy sipa amilay ataovy an'lany tsikwa. Zay zany nataony Frank Sinatra satria mitatotra sipa mihitsy lery ho an'ny JFK. Misy zavatra malaza momba an'izay, misy anecdote malaza moa zany momba an'izay. Nakany Royaume-Uni lery tany Angleterre tany zany, any amin'ny Royaume-Uni tany 1961 tany zany ny premier ministre tamin'izany zay atsoina hoe Harold Macmillan. De niresahany lery ony hoe olty enjana be lesy le tsy eny efa fantatrao le tsy mananana 3 andro fa tena maharary andoha mihitsy ve lesy le nialako fe tsy ohatry zany. Ohatray zany nataony lery tamin'izany hoe nialako fe tsy ohatry zany ry Harold. De Harold moa zany tsy niteny fa izay zany no manamarika fa tena playboy lery ary nazaka sipa maro ary tena nanararoatra n'izany nahabogosy azy zany mihitsy lery tamin'izany vanim-potoana zany. Tena tadidy aminazy moa zany hoe navita zavatra tsara izy kanefa koa nanana ny partie sombre ihany lery tamin'izany fotoana izay misy olona milaza fa misy fotoana rony izy rehefa tonga président mandeha manao mitinina kely ray 2 isan'andro fotsiny de miaraka amina vehivavy. Ny mpiambina an'lery izay manongo tena mihitsy satria
tsy fantatry zareo na olona espion ohatra le vehivavy miaraka amin'lereo anaty chambre ao na ohatra hoe mpamon'olona fa de miandro eo amin'ny varavarana fotsiny ery zalahy de manantena hoe ahitan'le président rehefa maraina ny andro satria tsy afaka miaraka ao de tahaka zany zany ny partie sombre ny Kennedy izay nanana maîtresse maro le ria ary tena tiany zany hoe resaka magnano magnano le zany tena anisan'ny tian'izay de tao anatin'izany rehetrarehetra zany moa zany Jacqueline izay nafantatra an'izany rehetrarehetra zany de efa saika hisaraka mihitsy hoe tena tsy vitako tsony rangahy JFK fa na président bogosy be ary ianao aleotsika misaraka de avy eo moa zany tonga indray Joseph Kennedy ny dadan'le ry hoe aza misaraka zany moa kifa ty misy boby fa ndrive tsy manambola volany misy ty mivola de tsy misaraka indray Jackie satria voatazona tamin'izay resaka arabola zay satria koa nanana zay image zay hoe première dame de tsy te hisaraka ao amin'ny ara-pahasalamana ny JFK indray no resahantsika ty zavatra ty ataoko ty moa zany de zay be da be ny zavatra efa fantatro momba ny JFK fa misy koa ny zavatra mbola tsy fantatro ary ty de anisan'ny zavatra tsy fantatro ity tantaraiko anareo ty nanana problème ara-pahasalamana hono le ry zany satria de tena tamin'ny fahavelomany le ry de narany lamosina izay fanresantsika le hoe tamin'le ry andehanao miaramila de tsy lany narany lamosina le ry satria hony ny colonne vertébrale an'le ry de marary izay ahoana moa zany ny filazanan'izany ohatrany hoe efa malemy sa inona ny colonne vertébrale an'le ry ary misy fotoana ry izy mitondra beky mihitsy izay afenina ny publika izany afenina ny olona rehetra zany satria mitondra beky mihitsy le ry indraindray noho izay anton'izay ary efa nisy olana koa zany tany amin'le ady nanamafy an'ilay faharariana tao amin'ny colonne vertébrale nanana olana koa le ry tao anatin'ny kibony zany hoe nanana olana zany hoe intestin irritable zany le ry izay atsona hoe maladie d'Edison izay karazana aretina momba ny déficience ny glande surrénale izy io izay azo lazaina hoe mbola nafaty any tamin'izany fotoana zany satria tsy mbola nisy avancé resaka amin'ny médecine ohatrany amin'izao fotoana de nanana n'izany olana zany le ry atao anatin'izany rehetrarehetra zany izay tsy nilazaina nizaniza satria secret d'état zany zay zao vao mahafantatra an'izany satria de tsy nilazaina nizaniza zany fa so de hoe fantatry ny olona hoe manana point faible le ry kararoton'ny olona le ry moa zany tao anatin'izany de nomeny dokotera fanafody izay fantatry le ry ny ao anatiny io misy tsy fantany koa fa de ny fantany hoe manena n'ilay faharariana le izy de tsy nirarahiny satria ao anatin'izany fanafody zany de misy ny tsindrona atao hoe cortisone novocaine tsindrona stéroïde koa ary izy tao anatin'izany rehetrarehetra zany izay efa tena stady ambony any zany olan'le ry zany satria nitsindrona stéroïde mihitsy no manalefaka an'ilay faharariana de avy eo moa rehefa tao anatin'izay rehetrarehetra zay maty ny zokiny ilay lamato maty tany amina resaka combat tany izay mbola ho resantsika zay rehefa eo de maty tany de ny dadany koa moa zany izay nanana olana ara-diplomatika satria rehefa tany amin'ny ambasady ny asan'le ry tany le ry de ohatrany lasa nyrevirevy an'ny Hitler le ry hoe ohatra amin'ilay kosa ny hevitry ty Hitler ty de tsy ozy le tao Amerika hoe ty razoko ty tsy milay ty le dadan'le ry zany io dadan'ny JFK de very teo zany ny tanjony ery zalahy hoe satria ny Kennedy de nanana tanjona foana mba ho lasa président very teo zany ny tanjona hoe le dadany tsy ho lasa président mihitsy satria tsy isy anokana an'izany mihitsy hoe tiban'tia démocrate izay tian'ny Hitler atao président de zokiny izay efa maty de tany amin'le ry zany no ny antehatra kokoa ny fianakaviana hoe tena mety le ry no lasa président raha izao de niditra politika amin'izay le ry zany tao anatin'izay rehetrarehetra zay lany tany amin'ny chambre des représentants le ry tamin'ny 1946 1948 ary ny 1950 tamin'izany le ry de efa lany asa na de tsy de mifanaraka tamin'ny nitondra teo ary ny eritreritry le ry satria le ry de nanana ny heviny izy inona ndray zany ataoko mba azahoana pouvoir kokoa izy le ry
aleoany de ilatsaka sénateur de lasa lery nilatsaka sénateur tany amin'ny toerana anisan'lery any tany Massachusetts de ny taona 1952 lany lery lany izy de aveo koa izy mbola nirotsaka indray de lany ndray koa izy ny 1958 rehefa tao de lany lery hoe satria manko ny Amerika zany misy an'le hoe élection primaire izay ny parti an'ny démocrate sy ny républicain izay mifidy ny candidat de lany lery tamin'izany fotoana contre tamin'ny sénateur anankiray izay antsoina hoe Hubert Humphrey de lany lery hoe lery no candidat ny démocrate irotsaka président de hoe falifaly amin'ny fianakaviana satria lasy lery zay zay le hoe tafy lery zany de tao anatin'izany rehetrarehetra zany lery zany rehefa nirotsaka amin'izay lery de jerena ohatran'ny Nixon zany no advian'le ry tamin'izany ohatra mafimafy Nixon zany izy lery ohatran'ny injana de ny faninana moa zany faninana raikitra ny propagande de misy ohatran'ny tamin'izany fotoana efa nisy resaka débat ohatran'ny tamin'ny fifidianana taty amintsika farany de misy débat tamin'izany ary tamin'izany nalaza be mihitsy ny débat nisy Nixon talohan'ny débat tao anatin'ny satria ny Amerikana ohatra misy fikotikôtiana kely zay hoe ohatran'ny anina no lany rehefa any de ohatran'ny Nixon zany tao ambony tao anatin'le sondage filazanjareo an'izay de niraikitra le débat teo amin'ny 65 millions à 74 millions ny mpijery télé tamin'izany 90% ny population tany Amerika de nanana télé daholo tamin'izany ary de nijery an'izany débat injana be zany de ny fikan'lery moa zany tamin'izany izy zay olona visionnaire de nijery ny fijery somary teknika kokoa amin'ny avancé teknika sy ny zavatra mbola ho avy zay zany ny tena resahan'lery tamin'ny débat io fa Nixon izay olona zay azo lasaina kokoa somary mbola mitazona ny fombafomba ny mpirotsaka président izay miteny zavatra mitovy foana de tafiakatra be tany anaty sondage indray rehefa vita le débat de raikitra ny fifidianana lany lery de lany lery lany président JFK izay efa tena nofonofinjareo nofinofiny dadany efa ela mihitsy zany hoe izy Kennedy ho lasa président de nametraka fitokisana tamin'ny vahoaka satria lany mazavazavy lery ary lery ny 35e président des États-Unis de raikitra ry nanao fianianana izy moa zany izay président katolika voalohany président jeune indrindra tamin'izany fa tsy fantatra taty aoriana hoe mbola nisy jeune noho izy ve satria 97 taona izy de nanao discours lery tamin'izany tamin'ny investiture nanao fianianana de nisy discours mipetraka be tamin'izany hoe andrasony hoe jerentsika eto le izy And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Ask not what you can do for de ohatra zay moa zany le izy de zay moa zany raha ohatra hoe tenena amin'ny teny gasy zany le nitenen'le rety de niteny izy hoe tamin'ny discours izay tena nampalaza be anazy tamin'izany fotoana hoe ianao izy ry Amerikana aza antaninao hoe inona ny ataon'ny firenena ho anao fa anotany hoe inona ny ataonao ho an'ny firenenao ohatr'izany zany moa le niteny lery de nitehaka daholo ny olona ary zany discours zany de tena mipetraka mihitsy tamin'ny tantara moa zany de tamin'ny fitondran'lery moa zany de nisy resaka guerre froide izay tsy tantaraiky be satria resaka politika be nisan'ny resaka Cuba ny tsy haiko be de cochon tsy haiko ohatr'izany de zany rehetrarehetra zany de nampalaza an'lery daholo satria lery de tena maraka le tenentsika teo hoe ty vehivavy lery ary tena nisan'ny tanjony lery ny hamono ny Fidel Castro izay ironika ihany satria lery de maty telo taona tao arinan'ny zay mandan'lery zay tao arinan'ny niakaran'lery teo amin'ny fitondrana zany fa i Fidel Castro zay tamin'ny 2016 vao maty Fidel Castro zany tonga de intouchable tamin'izany fa tena anisan'ny nofinofiny lery zany hoe hamono ny Fidel Castro zany tamin'izany
de avy eo moa zany Kennedy izay nakatahaka ny Abraham Lincoln izay nitahaka ny fitovian-joa interracial, zany hoe ny mainty hoditra sy ny fotsy hoditra. I Abraham Lincoln koa izay nanao an'izany, de zay tena nampimeka ihany satria tratra ohatry ny nahazo any Abraham Lincoln koa le ry izay voatifitra avy ao aoriana, avy ao aloha, eny voatifitra fotsiny zany tamin'ny taona 1963 le ry nisy namono izay nanao ohatry ny karazana bain de foule ve zany filazan'izany, sa tao anaty tomobile le ry sy Jackie de tao anatin'le tomobile de tsisy kapô le tomobile fa le manao kokoa ohatr'izao, de nisy nitifitra le ry zany tamin'io 22 novembre 1963 io. De ny rapport officiel moa zany de Lee Harvey Oswald, izy no voapanga fa namonany John Fitzgerald Kennedy. De tateo aoriana moa zany eo amin'izay zany le mahafinaritra, tsy hoe mahafinaritra moa zany fa anisan'ny hoe mba resa be. De rehefa hiala moa zany Trump avy eo izay actualité zany resahako zany, rehefa hiala teo amin'ny fitondrana zany Trump voaingana de avoakako daholo izy ny dossier momba ny Kennedy, de nanao tweet le ry tamin'ny anina hoe engany mba ho fantatra amin'izay momba ny Kennedy tsotraotr'izany. De avy eo nefa mbola ny teo amin'ny 2000 mahery teo zany le dossier navoaka momba ny Kennedy, ary de tena jery ny olona hoe ahoana marina ny tena marina amin'izany zalahy fa sao de misy zavatra vaovao amin'izany mahakoatra ny complot rehetra izay fanalaza moa zany. De tao anatin'izany moa nisy dossier roanjato tao anatin'izay 2 arivo zay hoe tena tsy azo avoaka mihitsy ozy izy ny CIA, de nitazomina zany tsy navoaka nizanizy. De complot be da be moa zany tao anatin'izay fahafatesany JFK zay izay ho tantaraiko anao zao tamin'ny tao aorianan'izay fahafatesany tany Dallas zay. Rehefa maty aloha izy tamin'ny 1963 de tsy nisy resaka mihitsy, fa taty amin'ny 1968 ny olona zay vao tena niresaka hoe ahoana marina momba ny fahafatesan'le ry iny. Tao anatin'izany moa zany de be da be ny théorie, rehefa nisy an'izay dossier nalefan'ny Donald Trump zay de niampy koa le izy ary de nisy fisalasalana daholo tamin'ny olona be da be ny théorie hoe tao anatin'izany ohatra hoe ny CIA io ny namonany JFK, tsy fantatra zany hoe inona ny antony. De tao anatin'izany koa i Fidel Castro izay advean'le ry hoe Fidel Castro koa ve ny namono azy. Tao anatin'izany koa ny russe hoe russe koa ve ny namono azy. Lee Harvey Oswald moa zany de tao anatin'ny FBI, ary izy io de olona fantatry ny FBI, ka eo moa de mipetraka koa ny fanontaniana hoe sao de mba ry zala FBI any ary no nanao an'izy, fa raha hitan'izy aty ry FBI de tandremo. De ao anatin'izany koa ny preuve rehetrarehetra tamin'ny manodidididina ny nahafaty azy. Tao anatin'izany zao ohatra nisany Jack Ruby izay barman namono, izy zany rehefa nitifitra zany Lee Harvey Oswald hony zany tao anatin'ilay bara, avy teny ambony izy notifitra ny JFK de nitsoka, de le barman natao zany no namonany Lee Harvey Oswald. De avy eo moa zany rehefa nisy procureur izay nanao fanadidina, procureur Wade, hoe niteny zany le procureur Wade hoe rehefa nydiniana zany de Lee Harvey Oswald ny namonany JFK izay ao anatin'ny fikambanana antsoina hoe Fair Play for Cuba. De ozy le Jack Ruby azafady procureur, tsy fair play le izy fa fair play for Cuba. De gaga daholo ny olona zany hoe ahoana ny alalany an'izany, nefa procureur ary tsy mahafantatra ny moa exact momba an'izany. Izay nampiahan'ny olona izany izay nitenen'ity Jack Ruby ity nanao an'izay fanitsiana an'izay zavatra diso zay. De teo zany ny olona gaga hoe fa ahoana zany de mo tsy nisy enquête momba an'izany satria de afaka maditio ilay Jack Ruby satria izy no namonany Oswald. De ao anatin'izany koa ny vavolombelona izay milaza fa nisy tireur be da be fa tsy Lee Harvey Oswald ihany, satria hoe mety tsy Lee Harvey Oswald koa raha natifitra anazy raha jerena avy eny ambony. De nisy tifitra faharoa koa zany raha ny hen'ny olona, ary nisy olona anankitelo niara-nitsoaka tamin'ny Oswald tamin'izany fotoana izany izay tenen'ny shérif Robert Craig izay shérif any Dallas. De tsisy enquête nefa
nisy vavolombelona nahita an'izany. Tsisy enquête zany tao anatin'izay hoe andao mba anaovanao enquête zany fa tapitra teo ny eo fotsiny. De tamin'io andro koa ny sécurité un président de niena izay tsotra mahazatra nefa rehefa mahazatra be da be ny sécurité fa rehefa andehanao bain de foule indray de niena le izy izay magaga. Maro de maro ny preuve tao anatin'izany rehetrarehetra zany. Ao anatin'izany koa zao rehefa maty le ry de nalainy le zandrany le atidohany natao tanaty vy hoe ty tsy azo ampiasaina na manao autopsie arynareo de nentin'le zandrany le izy. Zandra moa zany izay namana procureur be tamin'izany izay nanana procureur namany de nitondra an'le cerveau satria de rehefa natao keo ny fanadihadiana de tsy tia nofantatra hoe inona avy ny aretina tena nahazo an'i JFK sy hoe inona ny olana arabatana sy ny fanafody izay mety nohaniny de izay nitondrany an'le izy. De io zandriny io zany izay antsoina hoe Bobby Robert F Kennedy. De ao anatin'izany rehetrarehetra zany de be da be ny preuve izay azo narahana na tany amin'ny autopsie ary hoe le bala lay bala notifirina tsy ohatra n'ilay feo an'le basy satria misy militaire efa tena expérimenté 20 taona nitifirana teo ary fantany hoe tsy zany basy zany le nahatifitra fa feo anahaniny zany ary tsisy nanao enquête tena approfondi fa de hoe tapitra teo fotsiny zay rehetrarehetra zay. Azonareo? De no resahako anao farany zany ao anatin'izay nampalahelo be ny nahazo an'i JFK satria aveo koa nalaza amin'izay eny hatramin'izao vanim-potoana iainantsika zao ny atao hoe la malédiction de Kennedy. Zany hoe misy malédiction zany manaraka anjareo satria de maty daholy, misy fahafatesana zay hoe dramatika daholy tao anatin'ny fianakaviana Kennedy izay ho tantaraiko anao eto zao. Ohatra ny zokin'ny lahy izay niresantsika tary aloha izay maty tamin'ny 12 août 1944 20 taona fotsiny izy maty ary tamina expérience militaire nitondra avion izay misy bomba sy ohatrohatr'izany nanao volontaire izy de teny ambony teny de mipoka izay nafaty an'ny John P Kennedy izay lamatoan'ny iry JFK zany zokin'le ry. De tao anatin'izay moa zany le ry izay efa fantatritsika teo fa voatifitra tamin'ny 1963 telo taona tao aorinan'ny fianianan'le ry. De aveo indray le zandrany ilay Robert Francis Kennedy. Robert Francis Kennedy nisy namony telo taona tao aorinan'ny nahafatesan'ny JFK indray, zany hoe ny taona 1968 volana jona izy io 5 jona. Io Robert io izay surnomena hoe Bobby ary nanana surnom daholo moa zany zalahy ohatrany hoe ny Robert zao Bobby, ny JFK zao Jack. De ao anatin'izany koa nanaraka daholo ny drame rehetrarehetra. Tao anatin'izany koa nisy ny David Anthony Kennedy izay zanaky Bobby, izay le Bobby le niresantsika teo. De maty le ry tamin'ny 25 avril 1984 matin'ny overdose. Tsy fantatra koa hoe namoy fohy be ve zany le ry satria 20 taona izy maty ny dadatoany izany fianakaviana Kennedy zany izay tena soade be 20 taona izy maty ny dadatoany JFK io. Aveo 13 taona indray izy maty indray koa ny dadany. De tsy hay hoe tao anatin'izany daholo ve zany ny alahelon'le ry de lasa nanao dépression sy ny ifo sy ny tsindrona de maty ny overdose le ry. De taty 1999 indray nisan'ny lamatoan'ny JFK izay antsoina hoe John Kennedy ihany moa zany satria junior le ry de surnom le ry de nantsoina hoe John maty ny 16 juillet tamin'ny 1999 le ry 30 taona monja tanatina crash na avion nafaty azy. De eo moa zany tsisy mahafantatra inona nafaty azy fa de zay maty. De aveo koa misy an'ny Sowers Kennedy Hill izay zafikeliny Bobby ihany, izay zafikeliny Robert F Kennedy maty ny overdose koa ny taona 2019 efa ty akaikitsika ty zany. De misy an'ny Maeve Kennedy indray izay niaraka nitsangatsangana tamin'izany ny tany anatina laka tany de maty tany koa, maty tao amin'ny Baie de Chesapeake izy sy ny zanany. Ny fatany moa zany izay hita ihany tamin'ny 6 avril no ny annoncena ny confinement tany ivelany tany. De tamin'io andro mihitsy no hita ny fatin'ilay ramatoa ary ny zanany de mbola tsy hita hatramin'izao, izay efa nidéclaré ny vadiny hoe efa maty izy zay efa tsy hita intsony ny fatany zanany lahy kely.
de takzany sy takzany kanefa kosa misy nefa ireo zay mbola velona somatsara ohatran'izany zao i Caroline Bouvier Kennedy izay zanaky JFK sy Jacqueline de mbola velona somatsara any izay nanao ambassadrice ny États-Unis izy tany Japon tamin'ny taona 2013 sy 2017 de mbola velona any izy nananjanaka sy mbola velona somatsara de tao taraikely any farany amaranako azy rehefa maty moa zany JFK ny taona 1963 de tena niororo mihitsy zany Jackie ilay vadiny hoe tena enjana be zany ahony tony zanako tony de nitaizany zanany izy zany ary nanambady lehilahy anankiray rehefa nanambady an'io lehilahy anankiray io izy de mipetraka tany France sy nivezivezy teo satria natahotra tao Amerika izy satria hoe isamona ty koa ny zanako de nipetraka tany izy de nanambady an'io rangahy io de tsy nanalavitra ny Amerika mihitsy zany izy moko avy eo maty le zandriny JFK izay le rio koa saika nieritreritra ny anao président de maty le ria de nieritreritra zany Jackie hoe tena misy mafiamamono mihitsy zany fianakavian'ny Kennedy zany de tsy nakao Amerika intsony izy kanefa rehefa maty ndray avy eo le vadiny faharoa izay efa tsy nilamina intsony zareo de niverina tao a New York izy ary nanao concubinage tamin'ny rangahy anankiray tsy teneniko ny anarany satria lava be de nanao concubinage tamin'ny rangahy anankiray izay olona nafinaritra anazy de niaraka zao rehefa nelehibe moa ny zanany de tonga am'izay ny taty aoriana tamin'ny 1994 narary Jacqueline ary voan'ny cancer hono izy de avy eo moa izy maty tamin'io taona io tao amin'ilay trano niaraka tamin'ny ilay rangahy nanao concubinage taminy io rangahy io zany zay nanambady fa tsy nisaraka tamin'ny vadiny satria tsy nety nanao divorce le vadiny de niara-mipetraka fotsiny zareo de zay ny tantaran'ny JFK sy Jackie Kennedy de zay hatramin'izao fotoana izao moa zany de rehefa mahita eny anaty tranokaly eny ianao de tena alailovany olona mihitsy zany hoe raha tsy maty JFK de lasa ohatr' zao ny Amerika raha tsy maty io moa zany tsy fantatra exactement satria JFK zay olombelona ihany nanana ny toetra ratsiny izy ary nanana ny vision any koa tamin'izany fotoana izany de ohatr' zany ny tantaran'ny JFK na i John Fitzgerald Kennedy mampalahelo de ao anatin'izany tapitra ty resadresakitsika momba ny JFK ty inoko fa nafinaritra anao ary za koa ary nalala zavatra be da be izany tantaraiko anao zany de engania mba hitondra fahaizana ho anao zany rehetrarehetra zany azadino miditra ho abonné de amin'ny manaraka indray